dia ho antombonina amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Roantsika iresaka manokana ny momba ny lalàna sy ny fahasoavana. Iresaka manokana zany hoe lalàna sy fahasoavana zany tsika. Izy ity dia sujet anankiray anisan'ny tena betsaka ny tsy mahazo an'izy ity betsaka ny manafangaro azy, dia androantsika iresaka an'izy ity satria tena fiainana kristianina no resahantsika. Zatra mila azontsika aloha Andriamanitra dia manome lalàna, ary raha vakina ny baiboly raha dinihantsika ny baiboly dia lalàna anankiroa no nomen'Andriamanitra ao anaty baiboly. Ngeza be, lalàna anankiroa ngeza be. Ireo lalàna anankiroa izay nomen'Andriamanitra ireo dia efa nomeny tao amin'ny Saedena. Efa nomeny tao amin'ny Saedena ireo lalàna anankiroa ireo. Dia ao anatin'izay iresaka koa tsika ny mahasamihafa ny antsoina hoe lalàna sy ny didy, satria indraindray ihany koa afangarontsika ny lalàna sy ny didy. Ny lalàna aloha no resantsika voaloha alohan'ny tenenantsika hoe inona le lalàna anankiroa izay nomen'Andriamanitra tao Edena, dia iresaka aloha tsika hoe inona avy zany, inona ny atao hoe lalàna dia inona ny atao hoe didy. Ny atao hoe lalàna dia zavatra anankiray izay tsy maintsy miatra aminao na tianao na tsy tianao. Rehefa ohatra ianao ka miainao ambanin'iny lalàna iny, zavatra anankiray tsy maintsy miatra aminao na tianao na tsy tianao rehefa miainao ambanin'iny lalàna iny ianao. Andriamanitra dia nanome lalàna anankiroa tao Edena, izay ny symbolisen'ny hazo anankiroa. Ny lalàna voalohany dia ny lalàna ny ota sy ny fahafatesana, izay nakeo teo amin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ary ny lalàna faharoa dia ny lalàna ny fananaina, izay teo amin'ny hazonaina. Nisy hazo anankiroa tao Edena raha mamaky ny Genesis tsika: hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ary ny hazonaina. Ny lalàna teo amin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia ny lalàna ny ota sy ny fahafatesana, ary ny lalàna teo amin'ny hazonaina dia ny lalàna ny fiainana na lalàna ny fananaina. Raha ndray ohatra tsofintsika ny dikany hoe lalàna, ny atao hoe lalàna dia misy ny antsoina hoe cause, dia misy ny antsoina hoe effet. Misy ny action dia misy ny réaction. Zay ny antsoina hoe lalàna. Zany hoe ny lalàna zany na inona ataonao dia tsy maintsy miatra aminao iny rehefa miainao ambanin'izay ianao. Raisiko ohatra ny lalàna ny vesatra. Ny lalàna ny vesatra dia rehefa tsipinao ity zavatra ity dia na tianao na tsy tianao dia tsy maintsy mianjery ity. Zay ny antsoina hoe lalàna ny vesatra. Tsy afaka manova an'izay ianao, tsy afaka manova an'izay ianao na roviana na izy ianao na izy. Fa misy ihany koa lalàna anankiray izay antsoina hoe loi de l'aérodynamique ohatra. Lalàna ny aérodynamique dia izao: rehefa misy ity zavatra misy avion anankiray 300 tonnes ohatra, mavesatra be iny avion, fa saingy misy hery, misy puissance, misy énergie manosika azy hiakatra. Dia rehefa iny énergie manosika azy hiakatra dia miala ao ambany lalàna mivesatra izy, fa miainao amin'ny lalàna ny aérodynamique. Zay zany no mila azontsika tsara zay. Zay ny atao hoe lalàna. Zay ny atao hoe lalàna. Ninona zany zavatra ataonao dia misy ny cause dia misy ny effet. Zany mahatonga raisiko ohatra zao hoe lalàna nireny ampahafolokarena izay nomen'Andriamanitra ao anatin'ny lalàna ny ota sy fahafatesana. Lalàna ny ampahafolokarena ohatra manome anao dia mandray. Zay ny atao hoe lalàna, izay ahafahan'ny olona no tsy mijaina. Zay zany lalàna zay. Zay ny atao hoe lalàna. Ary tao amin'ny Saedena lalàna anankiroa no nomen'Andriamanitra: lalàna ny fahotana sy ny fahafatesana, izay teo amin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy araka ny teneniko teo, ary ny lalàna ny fiainana, izany hoe lalàna ny fananaina. Tenen'ny Paoly any amin'ny Romana 9 izy: lalàna ny fananaina, lalàna ny fiainana izay napetrany teo amin'ny hazonaina.
rehefa nanome andreo lalàna anankireo Andriamanitra dia nanome didy ny Adama izy. Inona kosa ny didy? Ny didy de zao, mandrara ny olona anankiray mba tsy hanao zavatra anankiray, mba tsy hatraminy lalàna. Zay ny atao hoe didy. Lalàna ny ota sy ny fahafatesana teo amin'ny azonay, de ozy izy Andriamanitra hoe azy hinananao. Didy zay, azy hinananao ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy. Fa raha vao mihinana ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy ianao, de hiatra aminao ny lalàna ny ota sy ny fahafatesana, ka ho faty ianao. Zay mila azontsika tsara zay hoe inona ny didy de inona ny lalàna. Rehefa tena azontsika zay manomboka azontsika zay, de eo zay vao haitsika manavaka hoe inona ny atao hoe didy de inona no atao hoe lalàna azontsika mandinika anazy tsara. Dia nandika ihany moa, nandika ny Adama sy Eva ny didy izay mandrara anazy tsy eo amin'ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy. Ary rehefa nakeo amin'ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy izy de niaritra taminy fotsiny ilay lalàna ny ota sy ny fahafatesana ka tafasaraka tamin'Andriamanitra izy. Zay ny dikany atao hoe maty, satria Andriamanitra nyteny hoe ho faty ianareo izy izy. De ny dikany fahafatesana zay nytenenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis dia fisarahana amin'Andriamanitra, tafasaraka tamin'Andriamanitra i Adama sy Eva. Maty zany hoe dikany maty ao anaty fahafatesana ao anaty Baiboly de fisarahana amin'Andriamanitra. Zay ny dikany fahafatesana voalohany indrindra zay voalaza ao amin'ny Genesis. Nandika ny didy izy zay mandrara azy tsy eo amin'ilay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, tsy eo amin'ilay tsy aran'ilay lalàna ny ota sy fahafatesana. Nandika an'izay, de rehefa nandika an'izay izy de niaritra taminy fotsiny ilay lalàna ny ota sy ny fahafatesana ary de tafasaraka tamin'Andriamanitra izy. Zay aloha zany mila mazava tsara zay. Nanomboka teo ny olombelona rehetra Genesis toko fahatelo ny teny toko faharoa zavady ny teny Andriamanitra hoe ataotsika amorona olombelona tahaka ny endrikitsika. Zany hoe Adama sy Eva zany de nitovy endrika tamin'Andriamanitra, connecté, tafaray tamin'Andriamanitra ny dikany. Fa ny Genesis toko fahadimy de zao ny teny any, ary Adama ozy izy de eo amin'ny seta zany rehefa niteraka ny seta Adama, i Adama de niteraka olona tahaka ny endriny. Zany hoe tsy tahaka ny endrik'Andriamanitra ntsony no nateraka Adama, fa tahaka ny endriny. I seta tahaka ny endrika Adama zany. Zany hoe olona efa tafasaraka tamin'Andriamanitra, satria Adama efa tafasaraka tamin'Andriamanitra ary de tafasaraka tamin'Andriamanitra ihany koa i seta. Nanomboka teo ny taranaka Adama rehetrarehetra de tafasaraka tamin'Andriamanitra avokoa ary niaina tao anatin'ny lalàna ny ota sy ny fahafatesana. Profon'izany Andriamanitra ny teny, vozona ny tany no ny aminao izy, ny atsembohan'ny tavanao, ny hinananao, aniry tsilo izy sy ny ohatran'izany. Zany hoe nanomboka teo zany de niaina tao anatin'ny lalàna ny ota sy ny fahafatesana ny olombelona. Io ny lalàna ny iainany, ary na inona nataony de tsy afaka niara tao anatin'io lalàna ny ota sy ny fahafatesana io izy. Niezaka nefa ny olombelona tamin'ny herin'ny tenany, rehefa namaky Baibolintsika, niezaka ny olombelona tamin'ny herin'ny tenany, niezaka ho tsara io natrehan'Andriamanitra, niezaka nandeha nitondro Babela sy ny zavatra maro ny tilikambony Babela sy ny zavatra maro isan-karazany, niezaka ny olona hanakatra an'Andriamanitra, niezaka hanakatra an'Andriamanitra. Ary rehefa niezaka hanakatra an'Andriamanitra ny olombelona de mazava ho azy fa tsy atratra ny fahamasinan'Andriamanitra, tsy atratra ny fahamarinan'Andriamanitra izy, dia voatery Andriamanitra zay no natonga ny Noa, zay narovan'Andriamanitra manokana ary de tonga ny safodrano. Taorian'ny safodrano kosa de nisy olona anankiray nantsoin'Andriamanitra i Abrahama, zay antsointsika hoe rain'ny mino. Nomen'Andriamanitra promesy Abrahama, ary navahan'Andriamanitra amin'izay kosa izy. Mbola niaina tao anatin'ny lalàna ny ota sy ny fahafatesany Abrahama, fa saingy zao nomen'Andriamanitra promesy kosa izy. Avy aminao izy nitahina ny firenena rehetra, ary de fantatritsika ny tantara niteraka any Isaka izy de noho ny aveo de Isaka niteraka any Jakoba, ary Jakoba rehefa aveo no rainy firenena Israel moa ny anarany Jakoba. Inona ny zavatra nitranga tamin'ny Jakoba? Rehefa niteraka 12 lahy izy de fantatritsika ny tantara lasa babo
tany Egypta ary navoaka ny Mosesy avy any Egypta. Navoaka ny Mosesy avy any Egypta, ny taranaka Israely. Ary nanomboka teo kosa gavana, nanomboka teo amin'izay kosa, nanomboka nanome ny lalàn'Andriamanitra, lalànan'ny Mosesy. Inona moa ny antony nanomezan'Andriamanitra ny lalànan'ny Mosesy? Fa io mila azontsika tsara. Ko satria ny olombelona ny aina tao ambany lalànan'ny miota sy ny fahafatesana. Na ny zanak'Israely zany na izay olona teto ambonin'ny tany, satria taranaka Adama efa ny aina tao anaty lalànan'ny miota sy ny fahafatesana. Dia hoy izy Andriamanitra hoe, ko satria tsy mety manaiky mihitsy ianareo, tsy manaiky ianareo, fa tsy mendrika anareo ary tsy afaka ny anatona ny famasinao, dia omeko anareo ary ny lalàna. Raiso saratsaina amin'ny Exodosy 7:10 fa zao ny zavatra nitranga tao. Io misy tendrombohitra Sinay, midikany hoe Sinay dia tsino, tendrombohitra Sinay. Ary rehefa teo ny tendrombohitra Sinay dia zao ny zavatra nitranga teo, kotroka tselatra afo, oro-tany, zavatra mampatahotra nitranga teo tendrombohitra Sinay, ny oro ny tendrombohitra Mosesy. Zany hoe le grandeur an'Andriamanitra, le gloire an'Andriamanitra, le Andriamanitra tena lehibe naseho teo. Fa zao ny zavatra nitranga. Alohan'ny hanomezana ny lalàna Andriamanitra dia zao ny zavatra niteneniny. Bon, zao ary Mosesy, hanome anareo ny lalàna, fa saingy zao, alohan'ny hanomezako anareo ny lalàna, andaminareo izy izy any. Sasao ny fitafianareo, manamasina tena mandritra ny 3 andro, aza mikasika vehivavy akory. Zay ny zavatra nitenen'Andriamanitra. Ary rehefa niteny an'izany Andriamanitra, dia zao nefa ny zavatra nitranga. Rehefa lasa ny zanak'Israely nandeha nanamasy tena, nanadio ny fitafiany, tsy nikasika vehivavy nandritra ny 3 andro, tsy afaka nanaton'Andriamanitra akory izy. Satria izao ny tenin'Andriamanitra, asio fefy ny tendrombohitra, fa niza mikasika ny tendrombohitra hozy izy, dia atao maty tokoa. Inona ny dika zany havana? Zany hoe na nanamasy tena 3 andro arany, na tsy nikasika vehivavy arany, na nanadio ny fitafiana arany, dia tsy afaka nanatona n'Andriamanitra akory, fa na dia ny fefy teo amin'ny tendrombohitra raha voakasika dia maty. Inona ny dika zany? Zany hoe tsy afaka manatona ny fahamasinan'Andriamanitra, ny fahamasinantsika olombelona amin'ny ezaka ataontsika. Fa tsy mbola azo ny zanak'Israely zany, mbola tsy azo ny zanak'Israely zany. Rehefa avy eo kosa dia izao, ny teny Andriamanitra, hanome anareo ny lalàna hozy izy, omeko anareo ny lalàna. Dia hozy izy ny zanak'Israely, nitenena Jehovah, fa zay teneninao dia ho tanteranay avokoa. Lokaloka nanao promesa ny zanak'Israely, zay teneninao rehetra tanteranay avokoa. Tanterany sa tsy tanterany, indrisy ry havana, ray volana fotsiny taorian'izay, mbola tsy nidina avy any an-tendrombohitra koa ny Mosesy, ray volana taorian'izay, didy voalohany mihitsy no nodikainy ny zanak'Israely. Tiavany Jehovah-Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fananao rehetra. Tsy ampiray volana nanaova ny promesa izay zavatra teneninao rehetra dia ho tanteranay avokoa. Tsy ampiray volana taorian'izay, lasa izy nanao mbola kely volamena. Inona dikana ny promesitsika olombelona ry havana tsy maharitra eo anatria promesin'Andriamanitra, tsy maharitra eo anatria ny promesin'Andriamanitra. Dia nomen'Andriamanitra ny lalàna rehetrarehetra, 13 ny lalàna. Ary io lalàna amin'ny Mosesy io mbola fanamafisana n'ilay lalàna niota sy fahafatesana zay nomen'Andriamanitra tao Edena. Ny lalàna ny Mosesy dia ao anatin'izany. Mila azontsika tsara zany, tsy lalàna vaovao io akory, fa lalàna izay efa tao anatin'ny lalàna niota sy ny fahafatesana, efa nomen'Andriamanitra tao Edena. Andriamanitra tsy manao zavatra vaovao, mila azontsika tsara zany, ary Andriamanitra tsy miova. Andriamanitra tsy manao zavatra vaovao. Nomen'Andriamanitra ny lalàna. Inona ny tanjon'ny lalàna? Ny tanjon'ny lalàna dia tsotra. Ity za Andriamanitra eto ampovoan'ny toby, zay le sary zay sarin'ny tabernakely. Ity za, satria tsy afaka nanaton'Andriamanitra ny zanak'Israely niakatra tany an-tendrombohitra, zay mbola tantara mila azontsika. Niakatra tany an-tendrombohitra, i Mosesy irery ny afaka niakatra tany an-tendrombohitra. Fa ny zanak'Israely tsy samy nanatona, tsy afaka nanatona an'Andriamanitra. Dia nomen'Andriamanitra ny lalàna sy ny didifolo. Toy izy Andriamanitra hoe eny ary, satria tsy afaka hiakatra eto amiko ianareo, dia za kosa midina eo aminareo ao amin'ny tabernakely, anaboary tabernakely aho hipetrahako eo afovoanareo. Zay ny dikany hoe tabernakely, Andriamanitra eo afovoana, Andriamanitra eo afovoantsika. Nidina teo amin'ny tabernakely Andriamanitra teo afovoany, ary misy zavatra be dehibe, misy lalàna be dehibe napetraka Andriamanitra mba hahafahan'ny olona manatona
eo am'izany présence an'andriamanitra zany tao fanekena taloha tsisy na iza afaka nanatona an'andriamanitra fa tsy mipisorona be izay voatokana pisorona be izay voatokana rery any ny afaka manatona azy ary misy fombafomba be dehibe ary misy mafanatitra atao sy zatra ohatr'izany zay vo afaka manatona an'andriamanitra ao amin'ny hevitra masina indrindra ao amin'ny saint des saints zay pisorona be zay vo afaka manatona inona kosa le lalàna be dehibe ny lalànao fa aka ohatra vitsivitsy amin'le lalàna niza mikasika faty dia maloto mivoaka ny velan'ny toby raha tratra mangalatra ianao lalàna zany fa tsy dindy raha tratra mangalatra ianao dia avoaka ny velan'ny toby dia any velan'ny toby ianao no torambany raha tratra manjangajanga ianao avoaka ny velan'ny toby ianao dia any velan'ny toby ianao no torambany raha tratra mandika zabaty ianao ohatran'le lehilahy zay tratra mandika zabaty avoaka ny velan'ny toby ianao any velan'ny toby ianao torambany atao maty rehefa raha ohatra ka vehivavy raha ohatra misy olona boka dia lay boka avoaka ny velan'ny toby manjabadioany inona ndika zany tsy azo atao eo amin'ny présence an'andriamanitra zay zavatra maloto rehetrarehetra zay ny zavatra voalohany mila azontsika tsisy zavatra maloto afaka mipetraka eo amin'ny présence an'andriamanitra satria andriamanitra masina loatra faharoa manaraka an'izay fa maninona mavoaka ny velan'ny toby ny antony dia tsotra sarana aloha eo amin'ny présence an'andriamanitra zany hoe sarana aloha jugement dia rehefa avy eo kosa melohana jugement condamnation fahafatesana zay ny dikany lalàna mosesy misy jugement zany hoe miataka aloha ianao eo amin'ny toby any ivelany rehefa avy eo ianao trambata condamné voeloka ary rehefa avy eo ianao dia tsy maintsy vonoana fahafatesana tafasaraka tanteraka amin'andriamanitra ny dikan'izany dia zao ny lalàna rehefa misy zavatra ataonao dia ny conséquence zay le izy zay misy acte ataon'ny olona dia ny conséquenceny retranchement jugement condamnation fahafatesana zay mila azo zay fa zay ny lalàna ny mosesy zay misy zavatra ataon'ny olona na mangalatra na manjangajanga na mandainga na mandika sabata sy ny zavatra mandrosaka atao zany ninona zavatra ataonao dia retrancheanao atokana mise en quarantaine zay ny tena dikany izy mise en quarantaine zany hoe avoaka ivelan'ny toby rehefa avy eo condamné voaheloka melohana zay ny dikan'ny fitoram-bato melohana ary rehefa avy eo miatra aminao fahafatesana fisarahana amin'andriamanitra zay ny dikan'ny lalàna mosesy zay misy acte dia misy conséquence zay ny lalàna mosesy 613 loi misy acte dia misy conséquence misy acte dia misy conséquence fa zao nefa ao amin'ny didy kosa ny didy dia tsy manome vahaolana ny zanak'Israely ary tsy manome vahaolana ny zanak'Israely fa ny didy dia tsotra fotsiny aza mangalatra ny didy tsy manome vahaolana ahoana ny atao mba tsy angalarana fa ny didy dia miteny fotsiny aza mangalatra ny didy dia miteny an'izay fotsiny ny dikan'izany dia zao ny didy dia manakana ny olona fotsiny tsy hanao an'le izy mba tsy hiara ny lalàna ny mosesy mba tsy hiara ny lalàna le olona ohatran'ny hoe aza makeo amin'ny azy fahalalana tsara sy ny ratsy fa raha makeo amin'ny azy fahalalana tsara sy ny ratsy ianao dia ho faty ianao zany hoe ny didy zany dia mandraranao fotsiny mba tsy hiatra aminao ny lalàna zay ny asany didy zay ny problème nefa lafana dia izao zay diso amin'ray hoe izy ny tenin'andriamanitra dia diso amin'izy rehetra zany hoe ny lalàna ny hita sy ny fahafatesana mifaninotra ka raha zavatra ray fotsiny ataonao dia vita tanteraka satria tsy maintsy retrancheanao jugenao zany dia rehefa avy eo anao condamné ary amin'ny farany ianao dia fahafatesana ny tambiny zay ny tenin'andriamanitra mila azotsika zay aloha zany hoe ny tena marina zany dia izao tsy ilay acte ny olana tsy ilay acte ataon'le olona ny olana tsy hoe mangalatra ny janganana na mitsiritra na mandika zavata tsy izay ny olana fa ny olana dia ilay conséquence tsy maintsy hatraminy satria ny conséquence tsy maintsy hatraminy dia satria izy miainao ambany lalàna ny sy fahafatesana ny conséquence tsy maintsy hatraminy dia jugement condamnation ary fahafatesana
zay ny lalàna tsy maintsy atrambo zay rehefa azotsika zay re avana le zao tsy tanteraky ny zanak'Israely mihitsy io tsy tanteraky ny zanak'Israely ary tsy mahita vahaolana izy tsy mahita vahaolana izy tsisy vahaolana fa saingy zao kosa nefa nanome vahaolana ponctuel ihany Andriamanitra hoe rehefa manotonareo dia manatera fanatitra aina solon'ny aina satria fahafatesana ny tambin'ny ota fahafatesana ny tambin'ny ota midika an'izany de zao raha teo velonareo de mila mitondra aina solon'ny aina solon'ny aina de zany natokan'Andriamanitra nanome vahaolana mitondra zanak'ondry heritaona mitondra zanak'ondry heritaona dia voasarina mandritry ny heritaona lay fahotany zanak'Israely fahotany voasarina mandritry ny heritaona mila azotsika ihany koa fa ny ota ny tena atao hoe ota fototra de le fisarahana tamin'Andriamanitra iny le miteraka fahafatesana fa vokatry ny ota vokatry ny fisarahana tamin'Andriamanitra fotsiny avy eo ny fahotana zay mila azo tsara zay ny ota le fisarahana tamin'Andriamanitra zay miteraka fahafatesana fa rehefa avy eo misy endrim-pahafatesana misy vokatry ny fahotana endrim-pahafatesana zay miseho amin'ny zanak'olombelona ireny kosa rehefa avy eo a endrim-pahafatesana reny fa tsy ireny zany hoe reny le fahotana endrim-pahafatesana ao anatin'izany endrim-pahafatesana zany vokatry ny fisarahana amin'Andriamanitra ny fahotana ny aretina tebiteby ny olana ny fahatrana ny trosa sy ny zakamaro isan-karazana zay miseho amin'ny fiainatsika dia endrim-pahafatesana vokatry ny fisarahana tamin'Andriamanitra nanome vahaolan'Andriamanitra araka ny tenitsika teo a nanome vahaolana isy ponctuel de zanak'ondry voromailala biby zany natao sorona mba ho aina solon'ny aina zay mila azo zay aina solon'ny aina fahafatesana ny tambin'ny ota nefa ny ten'Andriamanitra koa miteny aina solon'ny aina zany mila aina izy zany andrakotra amin'ilay fahafatesana tambin'ny ota dia tsy naharitra nefa zany vahaolan'zany fantatritsika rehetra fa tsy naharitra zany vahaolan'zany tsy naharitra zany vahaolan'zany inona raha nataon'Andriamanitra satria tsy maintsy mitady vahaolan'Andriamanitra vahaolana maharitra mandrakizay vahaolana maharitra mandrakizay de zany natokan'i Jesosy Kristy izy en personne no tonga niala tao amin'ny lampanvonana niala tao amin'ny lampanvonana ary de tonga olombelona Andriamanitra mba hamonjy atsika ozy izy hoe indro zanak'oloza izy hitady sy hamonjy mively vo nitoroteny voalohany Jesosy tao amin'ny Matteo 5 de zao ny anisan'ny zavatra ny teneniny ary important be mila azotsika tsara sao de verinareo ao izy izy fa ho tonga andravan'ny lalàna tsy ozy izy Jesosy tsy tonga andravan'ny lalàna Matteo 5:17 aza tenareo fa tonga andravan'ny lalàna na mimpaminana tsy tonga andrava ozy izy fa hanatanteraka fa lazaiko aminareo mantina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany de tsisy ho foana akory amin'ny lalàna na de litera iray aza na tendro-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra ina le zavatra nambarako teo izy izy aho hoe ho an'ny juriste malala tsara n'zany raha misy lalàna anankiray a ka iny lalàna iny a dia misy lalàna ambonin'iny kosa zay afaka misupléany tsy manafoana akory fa lalàna ambony iainanao na mpiarinao de tsy miatra aminao le lalàna ambany anankiray niraisiko exemple teo ny loi de la pesanteur loi de la pesanteur de misy lalàna anankiray zay amboniny loi de la pesanteur loi de l'élévation loi de l'aérodynamique ny loi de l'aérodynamique dia tsy hoe foana ny loi de la pesanteur akory fa misy puissance misy énergie misintona ny zavatra anankiray tokony ho ao anaty loi de la pesanteur ary mahatonga anazy tsy ho iaina tsy hiarany loi de la pesanteur avion no raisitsika teo raha sanatry miala iny puissance ny énergie manosika anazy iny manosika an'le avion iny mitondra anazy ao anaty loi de l'élévation raha sanatry miala iny énergie iny de tafalatsaka ihany izy ao anatin'ny loi de la pesanteur mila azotsika tsara zay fa important be zay satria
lalàna mosesy dia tsy mifoanana an'andriamanitra naovinanao ve lalàna ny ota sy ny fahafatesana dia tsy mifoanan'andriamanitra naovinanaovina aoko tsika tsy ho diso hevitra am'zany tsy mifoanan'andriamanitra ao fa nanome lalàna anankiray kosa sy andriamanitra zay tsara lavitra no io lalàna io ka rehefa ohatra tsika ka miaina ao anatin'ny fitarihan'ny fanahy dia afaka miaina ny lalàna tsara lavitra io rehefa tsy miaina ao anatin'ny fitarihan'ny fanahy tsika dia miverina miditra ao anaty lalàna ny ota sy ny fahafatesantsika zay mila azo tsara zay fa zay ny tena secret-ny lalàna sy ny fahasoavana inona nataon'i jesosy kristy zatra nataon'i jesosy kristy dia tsotra natolony ainy teo amin'ny azo fijaliana voavelany elokao taloha ankehitriny aroa avy zany hoe nalohany le vidiny le fahafatesana tambin'ny ota aloha rehefa voalohany vidiny fahafatesana tambin'ny ota dia niara-nomboany taminy koa ianao lay hiaran'lay lalàna ny ota sy fahafatesana foana le tsy maintsy lalàna ny ota sy fahafatesana ny ainanao niara-nomboany taminy ianao lay taranaka tamy niara-nomboany taminy teo zany hoe efa voomby niaraka tamin'ny kristy teo amin'ny azo fijalianao efa voavelany elokao rehetra fahatelo manaraka an'izay nalevina izy nalevina ny fahotanao rehetrarehetra efa nalevina ary faefatra manaraka an'izay nitsangana taminaty izy resy ny endrom-pahafatesana rehetra lay endrom-pahafatesana vokatra le fahafatesana lay nyteneniko teo no reseny ny endrom-pahafatesana rehetrarehetra ary ny farany de zao niakatra izy ary miverina izy dia ozy izy paoly hoe tsy zatso ny velona fa kristy ny velona atao anaty reo zavatra dinireo ry avana zavatra efa vita amin'ny kristy fa mila iainantsika sinoantsika reo ny tena atao filazantsara reo no ivo ny asa mpamonjeny jesosy kristy ka nahatonga azy teto amin'izao tontolo zao mba hiala ao anatin'ny maizina ianao ary findra amin'ny fahazavany mahagaga mba hiala ao anatin'ny lalàna ny ota sy fahafatesana ianao ka ahafahanao iaina ao anatin'ny lalàna ny fananainy lalàna ny fitiavana ihany koa ny otsotsika azy lalàna ny fitiavana lalàna ny fananainy lalàna ny fitiavana mba ielanao zay ny romanina fahavaliny andininy faharoa hoe fa ao amin'i kristy jesosy ny lalàna ny fananaina izy izy nanafaka tamin'ny lalàna ny ota sy ny fahafatesana lalàna ny fananaina zany hoe lay lalàna le hazonaina zay nyteneniny jesosy lay hazonaina zay efa napetraka teo amin'ny tao edeny any amin'ny apokalypsy faharoambyroapolo izy miteny an'io hazonaina io foana zay maharesy ozy izy dia asaoko mihinany atao amin'ny hazonaina ozy izy zay maharesy ozy izy dia misotro maimaimpona ny ranonaina zany ny zavatra teneniny any amin'ny apokalypsy faharoambyroapolo raha mandinika azy tsy zany hoe lasa olona vaovao olona araka ny fanahy olona ao amin'i kristy zany hoe tsy miaina n'lay lalàna ny ota sy ny fahafatesana intsony fa miaina kosa afaka miaina manana possibilité hiaina n'lay lalàna ny fananaina lalàna ny fananaina zao nefa nyavana zao ny tena mila mazava io lalàna ny fananaina io a rehefa ohatra tsika ka tsy mibatsy ny asa-pamonjeny kristy rehefa tsy misaina ny asa-pamonjeny kristy isanandro salama rehefa tsy miaina ao anatin'izay asa-pamonjeny kristy zay dia tsy maintsy tafalatsaka ao anatin'ny lalàna ny ota sy ny fahafatesantsika taka ny avion io rehefa tsy mibanjy ny asa-pamonjeny kristy anao ka taritin'ny fanahy zany hoe taritin'ny fitiavany kristy anao amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataonao ny atao hoe miainao anatin'ny lalàna fananaina dia mibanjina ny kristy ary taritiny fitiavany kristy ny fitiavany kristy nyposiananao zavatra fa raha ohatra ozy izy tsika raha taria amin'ny fanahtsika ozy izy paoly dia tsy mba hambaniny lalàntsika zany hoe taria amin'ny fitiavan'andriamanitra misy zavatra anakiray atao ka fitiavan'andriamanitra ny manosika le fitiavany kristy velona atao anatiko ny manosika dia tsy miaina ao amban'ny lalàna ny ota sy ny fahafatesana fa ny fotoana kosa tsy mibanjy ny asa-pamonjeny kristy fa ilay nofoko no mitarika lay zata aloha lay natiorako tamin'ny any no mitarika fa tsy le natiorany kristy atao anatiko lay natiorako no mitarika azy satria tsy fantatro ny identitéako zay identitéako efa amin'ny kristy rehefa tsy fantatro zay ka natiorako mampanota no mitarika natiorako lay natiora manota taloha no mitarika satria mbola mitapify ao voaombo iny fa tsy maty zay mila azontsika tsara voaombo niaraka tamin'ny kristy iny fa tsy maty iny akory mandrapahafatsika mbola tsy maty iny rehefa iny fitanianao fony mitarika anahy dia tady io fa tsy maintsy tady dio fa tsy maintsy tafalatsaka andray ao anatin'ny lalàna ny ota sy ny fahafatesana inona ny dikan'izany lasa misy fitsarana voatsara jugement ary zay ny tenin'andriamanitra hoe raha metomboka ao amin'ny ankonin'andriamanitra ozy izy ny fitsaran'andriamanitra nahoana ozy izy zay tsy manaiky ny filazantsara ny kristy atao ahoana
ianareo zy izy tsaraina raha tsarainanareo zy izy a de mba ho tsara mba tsy ho tsaraina miaraka am'izao tontolo zao izy izy zany ny tenin'ny paoly zany hoe rehefa mitarity ny nofotsika de matonga juge tsika voatsary tsika dia voaheloko tsika ary mandalo fisarahana temporaire amin'andriamanitra ohatra ny tany amin'ny fanekena taloha mivoaka ny velan'ny toby ianao dia misy fisarahana temporaire so ihany nefa fa tsika efa manana ny fanan'andriamanitra ary ny fanan'andriamanitra indray mampiverina atsika hitodika eo amin'ny asa-pamonjeny Kristy ary amin'ny fotoantsika mitodika eo amin'ny asa-pamonjeny Kristy miaiky ny fahotantsika miaiky tsy mifatsy no ataotsika rehefa mitodika eo amin'ny asa-pamonjeny Kristy kotsika de manomboka tarity ny fitiavana indray tsika de miverina eo tsika miverina ao anaty fitarihan'ny fanana ry havana raha tena azonao zay mety mbola tsy azonao androany fa hiezaka anazavana zay foana rehefa tarihan'ny nofitsika de miaina ao anatin'ny lalàna ny ota sy ny fahafatesana ary tsisy afa-tsy fahafatesanao miaina endry fahafatesantsika manamely tenintsika manamely kolontsika ny zatra maro karazany zay rehefa ao anatin'ny lalàna ny ota sy ny fahafatesana ary ao anatin'izany lalàna mosesy fa rehefa miaina ao anaty lalàna ny fananaina kositsika rehefa miaina ao ambany lalàna ny fananaintsika de miaina n'le fiainana be dia be ao amin'ny Kristsika miaina fifaliana fitiavana fifaliana fiadanana fahamrapana lalàna ny fananaina sy ny fiainana rehetrarehetra ao amin'ny Kristy eo amin'ny azonay ry havana mpanjiny mandrakarivo Jesosy Kristy sy ny asa-pamonjeny de ho hitanao fa iaina mandrakarivo ao anatin'ny lalàna ny fananainao ary tobaka eo aminao ny fiainana be dehibe zay tao amin'ny Kristy mivoninahitra ao an'i Jesosy rehetra amen.